Rimasina Mario, Amfashavana Yana, Barasawana, Fumaneti Nauniana, Riula Lasacha Javina, Nanda Burarina, Nivyasuna. Iaraba ampanaraka ny etoay eto Mahajanga tsara rano izay toerana misy religiozy vavy anankiray ampahafantarina anareo ho arao tantarany sy mombamomba anazy ny fotoana nidirany teto Madagasikara sy ireo mpanorona ny fikambanana koa arao hatramin'ny farany ary lao ary. Fa izy no namorona azy tambony ranomasina sy nampitoetra azy tambony ony. Salamo 520:2. Palmiaraba ny RDB Live sy ireo mpanaraka rehetra ao amin'ny page. Ny voalohany lazaiko izany aloha dia ny anaran'ny fikambananay Société des Filles du Cœur de Marie. Ho azavaina amin'ny tipiriny eo izany zavatra rehetra fa momba ny andohany hatrany am-boalohany ny eleza ny eran'izao tontolo izao sy ny natongavany eto Madagasikara. Efa voalaza teo moa izany fa ny fikambananay dia fikambanana Filles du Cœur de Marie dia eto moa izay ilazalazany hoe ny andohana sy ny fanolovan'ny fanahy masina tamin'ireo mpanorona. I Père de Clorivert sy Mère Maria Adélaïde de Cissé mpanorona fikambanana. Ny taona 1970 no niorena ny tao Frantsa ny Filles du Cœur de Marie ao Notre-Dame des Champs ao Paris ny foibe amin'izao fotoana izao. Izay taona nisian'ny rivo politika izay tena nivaivay tokoa eran'ny Frantsa sy Eropa manontolo. Fantatry ny maro amin'ny teny vahiny hoe Grande Révolution. Raha avy amin'ny fitondram-panjakana ny fikambanana religiozy nisy tamin'izany fotoana izany. Fa noheverin'izy ireo ompikony hanohitohina ny fahafahan'ny olona ireo religiozy ireo. Ka tao anatin'izany indrindra no nanolovan'ny fanahy masina tamin'ny opera Pico de Clorivert. Tao anatin'ny Remy Pimaso orona fikambanana. Tamin'ny endriny vaovao niaraka tamin'ny Maria Adélaïde Champion de Cissé samy avy any Bretagne izy ireo. Amin'ny endriny vaovao satria tsy ahitana famantarana ety ivelany, io ny tena mampiavaka anay amin'ny fikambanana religiozy hafa efa nahazatra ny rehetra. Ary mena feno ny voadiny religiozy, ny fanekena, ny fahantrana, ny fahadiovana. Tsy mitondra fanamiana ety ivelany no sady tsy mihiby fa miara-miaina amin'ny sarambamben'ny olona. Ny fikambanana nirim-panorona ieleran-tany fa hoy izy ireo indrindra hoe nahoana moa antsianoerana n'izao tontolo izao. Ho atanteraka izany ankehitriny satria ao anatin'ny kontinanta efatra sy firenena 230 no misy anay amin'izao fotoana izao. Kontinanta efatra moa ao Eropa, any Azia, any Amerika ary aty Afrika. Anisan'izany Madagasikara tamin'ny 7,590. Hatramin'izao ka hatramin'izay ary amin'ny mbola ho avy dia tsy manana fanamiana itovizana eran-tany izahay fa arakaraka ny toerana iasany no manova ny endriky ny fitafiana. Mariana fa efa hatrany am-boalohany nankatoavin'ny Papa Pie Fahasivy izany endriny vaovao izany ho anisan'ny fikambanana religiozy ao amin'ny droit pontifical ny Filles du Cœur de Marie. Izany no atao dia mba ahafahany ampifanaraka ny fiainana maha-religiozy azy amin'ny toetrandro sy ny asasany ny fiangonana eo anivon'izao tontolo izao. Fanomezam-pahasoavana tanjona hatramin'ny niforonan'ny hamelomaso ny fikambanana religiozy rava sy ny fitoriana vaovao mahafaly ny Kristy miaina ao anatin'ny endrika mahay mifampandrindra araka ny tarihan'ny fanahy masina izahay no sady manana ny Masina Maria ho reny modely-piainana. Ny fiainam-panahy fikambanana, ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'izay asa ny raha ny fikambanana anana ny fikambanana fahafahana. Misy ny andalan-tsoratra masina efatra ao amin'ny evanjely no anetana mopera Pico de Clorivert izay jesuita izy io. Ny aina izany fiainam-panahy ny fikambanana. Tsy ny anesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahiko fa ny arovanao azy amin'ny ratsy. Manambara ny fiainana tsotra feno fitokisana ny Kristy amin'izay rehetra atao na iza na iza. Tsy atao hoe mpanompo intsony ianareo fa nataoko hoe sakaiza. Niombona tanteraka amin'ny Kristy izahay
ka ny vavaka ny loharam-pahombiazana amin'izany rehetra izany. Atao izay rehetra holazainy anareo, manaiky ho tarihan'ny fanahy masina ary vonin-kanompo hatrany izay adika amin'ny teny vahiny hoe disponibilité. Indro ny reninao, reni Jesoa masina Maria ary natolo ny renintsika, ka manaja azy, matoky azy amin'izay rehetra atao ary miezaka ampitia azy amin'ny olon-drehetra. Izy koa no vidia mpanorona ho reny modelin'ireo fille du cœur de Marie. Ireo no vy miaina manentana fitaran'ny fikambanana eran-tany ka maliny ny antson'ny fiangonana hitorony vaovao mahafaly araka ny toetrandro amin'ny firenena hafa, firenena samy hafa izay voalaza teo ambony hoe misy 130 kontinanta 4. Ny asa sahaniny sy ny asa pastoraly tsy manana asa manokana ho azy ny fikambanana araka ny efa nambara teo aloha, fa afaka manao ny asa izay ananan'ny mpikambana ny fahaizana, ny fahalalana amin'ny asa angatahan'ny fiangonana aminy. Toy izao ary nahatongavan'ny Fille du Cœur de Marie teto Madagasikara. Ny 2 février 1770 no tonga teto Madagasikara ny fikambanan'ny Fille du Cœur de Marie. Izany hoe namaly ny antsony Monseigneur Sartre jésuite sy mon père Jacques Tersonnier ihany koa. Nisy 3 mirahavavy izy ireo no tonga namaky taty ary nandeha sambo nandritra ny 3 volana be izao. Fa tsy mbola nisy avion moa tamin'izany fotoana izany. De reto ny anaran'izy 3 mirahavavy: Sœur Adeline Piron, Sœur Hilda Dere ary Sœur France Sevioty. Ireo zany mpamakilay voalohany taty Madagasikara. Nandalo fotoan-tsarotra be tao Antananarivo tamin'izay fotoan'izay satria nisy ny tondra-drano ka tonga de nanao fanofanana malagasy zareo hanao ny asa fanasoavam-bahoaka de ny Institut Supérieur de Travail Social izany izay hitantsika ny Antananarivo ny Tanimena. Eny a Mandrimena. Tao Antanimena no nanomboka no ny asa voalohany zany ry masera vao nitratra tany amin'ny diocèse hafa. Diocèse na Antananarivo ny asan zareo ankoatran'le lazaina teo karakara vahiny, mandray vahiny ary ihany koa karakara ireo tovavy zazavavy klasy mandry. De avy eo ny communauté ny soavim-bahoaka tamin'ny taona 1770 izay mikarakara ireo ankizy tsy manam-pia, tsy manandray aman-dreny. Ary ihany koa zany efa voalaza teo aloha fa any Andoharano fotsy any Mandrimena misy ny Institut Supérieur de Travail Social izay efa nolazaiko teo aloha tamin'ny taona 20 no nanomboka nipetraka teny ny communauté. De ny diocèse n'Antsirabe ao Nazareta kely Atsongo izay misy ny maison de formation ary ihany koa manao ny asa pastoraly tamin'ny taona 1770. De eo ihany koa ny communauté any Andranomadio misy ny maison postulante sady ihany koa trano fandraisam-bahiny. Ary misy ihany koa any Mahazinambano izay nanomboka tamin'ny taona 7 eny zany de manao ny ferma ry masera any. Dia avy eo ny diocèse n'Ambositra nanomboka tamin'ny taona 1970 any Ambohibary Ambositra izay mandray vahiny no asan'izy ireo. De misy ihany koa ny communauté any amin'ny district Anmi nanomboka ny taona 1970 de any dia ny sekoly no asa fanabeazana ataony zareo maternelle hatramin'ny lycée. Ary misy ihany koa ny CFP zany hoe centre de formation Père Maroka izay ihany koa zany ataony zareo ankoatra ny asa pastoraly. De avy eo ny tany amin'ny diocèse Fianaratsoa miasa amin'ny centre catéchétique Andriambosary de any Port Berger andongona tamin'ny taona 2000 izany hoe sady misy dispensaire no misy sekoly ihany koa. Avy eo Mampikony tamin'ny taona 2003 mandray vahiny sady misy ny sekoly. De avy eo aty Tsararano Majunga nanomboka ny 2002 de asa fanabeazana moa no atao aty ihany koa sady manao ny asa pastoraly. Ireo zany ny diocèse izay asan'ny Fille du Cœur de Marie miaraka amin'ny asa izay ataonay. Rehefa alantsika teo aloha ny tantaran'ny fikambanana sy ireo mpamakilay dia ndondray asika fantatra ireo sehatra asa izay iandraiketana eto amin'ny diocèse misy azy sy any amin'ireo diocèse marobe izay misy antrandreo ary toerana sahaniny dia samy any koa ary ohatra amin'ny farany azy. Ny finoana no sandatry ny zavatra antenainy sy pirofo ny zavatra tsy hita.
Nanam-pinoana ny Ntaolo ka izany no nahatsara laza azy. Hebreo 12:1 ka hatramin'ny 2. Ny manaraka dia ireo malagasy voalohany tato amin'ny fikambanany Filles du Cœur de Marie. Misy 5 rahavavy izy ireo dia Sœur Cécile Ralambo, Sœur Razafindrasoa Marie Pierrette, Sœur Razana Mandroso Marie Lucie ary Sœur Ramanantena Soa Joséphine sy Sœur Ravonsoa Ray Ernestine. Dia ny trano foibe anay eto Madagasikara dia ao Antananarivo, eo Tanimena. Dia eo ihany koa zany no misy ny klasy mandry zazavavy sady manao asa pastoraly izy ireo. Ny isan'ny masera malagasy rehetra moa zany dia eo amin'ny 12. Zay zany no isanay eto Madagasikara. Ny tanindrazanay moa zany dia any Antsirabe. Hatramin'izay tokana ny province nanomboka 2009. Dia any zay no miandry ny fitsanganako velona rahatrizay. Efa misy 5 rahavavy zareo no efa ao anatin'ny fahasalamana ao ao zareo miandry fitsanganako velona. Ko misaotra sy mankasitraka zay mpanaraka ny pejy RTB Live ny tena mankasitraka tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, samy ho tain'Andriamanitra. Izay fikambanan'ny Filles du Cœur de Marie dia manentana tsika tanora izay manana eritreritra hiditra fikambanana religieuzy dia manentana nareo izay hiditra tao amin'ny fikambananay. Marina fa araka ny fanazavana nisy teo aloha dia izay tsy mitondra famantarana ivelany nefa tsorinay aminareo fa tsy ny akanjo no mahamasera ho anay fa ny fiainana ao anaty amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra zany no tena zava-dehibe. Ka rehefa tena manana an'izay atsin'Andriamanitra izay ianao dia lasa tsy manana an'izay fisainana hoe fanamiana ivelany izay fa ny ao anaty zany no tena zava-dehibe. Dia manentana anareo tanora zany ho an'ny fikambananay moa zany dia manomboka eo amin'ny niveau de bac zany no raisina ato amin'ny fikambanana. Fa ohatra hoe misy fahasahiranana sy ahafahana manohy zany dia afaka mifampiresaka amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ny toerana izay akaiky anareo dia azo atonina avokoa zany amin'ny fifanerasehana na amin'ny alalan'ny telefona na amin'ny alalan'ny fandehanana mivantana amin'ny masera. Fa izay zany dia azavaina amintsika fa tena fikambanana religieuse tanteraka zany miaina ny vady telo endakatoavin'ny ao Roma fa fikambanana religieuse miorina tanteraka dia tsy tokony misy anahina zany amin'izay fa manentana anareo zany mba hiditra ato amin'ny fikambananay fa tsara zany manara-dian'ny Jesoa ato amin'ny fikambanana. Mahafaly koa zany ny mampatsiahy antsika fa ny sekoly tantanan'ny Filles du Cœur de Marie eto Mahajanga zany dia sekoly natao an'ireo sahirana eto amin'ny manodidina zany misy fokontany 3 manodidina eto zany Anosikely, Tsararano ambany dia Fiofio. Ireo zany azo atao hoe bac quartier zany izy ireo dia mpianatra avy amin'ireo quartier ireo zany mianatra amin'ity sekoly ity zany hoe le sahirana ara-pivelomana mihitsy ary natao an'izay zany le sekoly mba ahafahan'ny zaza malagasy mianatra toy ny namany rehetra ihany koa. Tamin'ny voalohany zany primaire foana ny sekoly teto fa noho ny fangatahany ray aman-dreny dia nosokafana ny secondaire zay 3 taona lasa zay dia eto amin'ny classe de 4e zay zao amin'ny herintaona zany sokatra ny 3e sy ny fanalana BPC voalohany. Dia manentana antsika ihany koa zany fijanaka ato amin'ny collège privé Adélaïde fa mahasoa antsika ny fampianarana sy ny fanabeazana ato zany ary natao ho an'ny rehetra ihany koa tsy mifidy finoana na firehana zany fa mandray ny olona rehetra tsy akanavaka. Manaraka an'izany ihany koa dia izay koa zany manana bengalon na fandraisam-bahiny any amin'ny akaiky ny petite plage any zany dia manainga anareo koa zany hiatrano aminay fa misy masera miandraikitra koa zany ao zany dia na hiala sasatra kely na nao fivoriana kely na ohatrohatran'izay zany dia afaka mandray izay fa manana trano momba an'izay koa zany izay dia manentana antsika rehetra ho azy.
Famaranana ny teniko zany dia misaotra sy mankasitraka ny RDB Live zany sy ny teknisianina rehetra miara-miasa ao aminy zany tonga taty aminay izay tena nahafaly anay tokoa zany ny fiarahana tamin'izy ireo satria manampy anay amin'ny animation vocationnelle izy ireo dia inganianareo iroborobo hatrany ihany koa amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly dia mankasitraka antsika rehetra mpanaraka ny page rehetra.